mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamiraba tsika revako malalatra rety alakamisy fa 1 ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny boky ny Isaia mpaminany. Isaia toko 7, Isaia toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ampionony ny oloko hoy Andriamanitrareo. Mitory teny somafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny. Sady voavelany eliny rehefa nandray indroiny tamin'ny tanànan'i Jehovah izy, ho valy ny fahotana rehetra nataony. Injany misy feony miantso hoe manamboara lalana ny anefitra ho an'i Jehovah, manaova lalam-be any an-tany foana ho an'Andriamanitsika. Aoka asandratra ny lohasaha rehetra, aoka etry ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra, aoka ny be avoana ho tonga lembalemba, ary ny tany sarodalana ho tonga lemaka. Dia iseho ny voninahary Jehovah, ary ny nofo rehetra hiara-mahitsy izany. Fa ny vavan'i Jehovah no efa miteny, injany misy feo miteny hoe miantso, ary hoy izy, ahoana nefa no antso ataoko? Ahitra ny nofo rehetra, ary ny hatsaran-tarehiny rehetra dia tahaka ny vonin-javatra ny antsaha. Maina ny ahitra, malaza ny voniny, satria tsofo ny fofinain'i Jehovah ireny, eny ahitra tokoa ny olona. Maina ny ahitra, malaza ny voniny, fa ny tenin'Andriamanitsika dia haharitra mandrakizay. Ray masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Teny fampanatenana ry havana ity Isaia toko 7 ity. Raha mamaky ny boky ny Isaia mpaminany tsika dia matetika firesakantsika ny hoe raha miteny hoe Isaia tsika dia tsy olona ray akory no nanoratra ny boky ny Isaia. Tsy hoe mpaminany anankiray akory no antsoina hoe Isaia, satria ity faminaniana ity dia mamakivaky vanim-potoana lava dia lava. Ary dia tsy misy olona velona nandritra ny vanim-potoana izay anjato taona ny tantaraina amin'ity boky ny Isaia mpaminany ity. Noho izany dia fantatra fa mifaravakely ny Isaia 2 na 3 ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany. Ary dia ny Isaia voalohany, izay ny teny nantolo anarana hoe Isaia. Dika ny teny hoe Isaia dia mitovitovy amin'ny teny hoe Jesoa ihany, mitovitovy amin'ny teny hoe Josoa ihany. Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra no mamonjy. Ary dia mifarana hatreo amin'ny toko 730 ny Isaia voalohan'ilay tena Isaia zany. Lay nanomana, lay mampahafantatra, lay ny zanak'Israely tany amin'ny fahababoana, fiandohan'ny fahababoana, miainana tany amin'ny fahababoana. Fa amin'ny toko 700 kosa dia efa fampanantenana ny amin'ny fiverenany zanak'Israely miala avy any amin'ny fahababoana. Zay mahatonga ny Isaia toko 700 ity manomboka amin'ny fampahirezana, ampionony ny oloko hoy Andriamanitrareo, fa vita ny adiny. Inona lay adiny? Tapitra ny fahababoana. Efa avy nandray indroeny tamin'ny tanan'i Jehovah izy, ho valy ny fahotana rehetra natao. Zany hoe toy ny efa voaray zany ny fameran-keloka, tapitra ny famaizana zay nazo ilazana azy, ody any amin'ny tanin-drazany ny zanak'Israely. Ary dia zay no mahatonga ny hoe ampionony ny oloko, fa tapitra ny fahababoana. Hotsika manao hoe ity boky ny Isaia mpaminany manomboka amin'ny toko 700 ity, indrindra eto am-pilatanantsika ity, dia miresaka ny fanantenana, mitodika amin'ny hoavy, dia hoavy mpanjinona ao anatiny antsoina hoe fanantenana. Ny teny malagasy hoe fanantenana dia mazava be, milaza zavatra hoe ny ankehitriny tsara, fa na mety ho tsara, fa ny hoavy dia tsara kokoa, tsara lavitra. Ary ny teny malagasy hoe fanantenana dia milaza fifaliana, milaza fiainana amin'ny ankehitriny sady ilay zavatra fifaliana amin'ny hoavy.
dia ny de frantsay moa zay matetika retintsika de ny espoir na espérance tsy mitovy akory ny espoir sy ny espérance fantatsika rehetra zany ny espoir dia lay zavatra ataontsika hoe zavatra firesaka amin'ny filozofia zavatra miankina maha olombelona sy ny tahaka zany fa ny espérance dia zavatra hafa mihitsy tsy mitovy amin'ny optimisme koa ny optimisme de ohatra hoe misy tavoahangy feno rano dia ny fiteny manao hoe na tavoahangy misy rano tapany dia fiteny manao hoe moitié vide io sa moitié pleine de ny olona optimiste de miteny moitié pleine io fa ny pessimiste de manao hoe moitié vide io zany hoe ny ataontsika hoe ny fomba fisainana hoe optimisme na optimiste na pessimiste dia milaza tsotra fotsiny hoe toetsaina zany io safidin'lay olona zany io amin'ny fomba fijerena zavatra anankiray tsy manova na inona na inona lay hoe tsy manova na inona na inona am'lay zavatra ny maha optimiste na maha pessimiste fa lay zavatra io ihany fa ny toetsaina fotsiny miteny nde zahako jerena amin'ny lafiny tsara fotsiny ty fa io lay zavatra mitranga fa ny espérance na ny fanantenana de tsy zay mihitsy ny fanantenana tsy mibanja tsy mifantoka am'lay zavatra zay jerena ianao tsy hoe ny toetsainao no vanao hoe nde jereko amin'ny lafiny ohatr'zao ty tsy zay le espérance ny espérance zay tena fampiasany baiboly tena voambolan'ny finoana ny espérance de mifamatotra amin'ny finoana famatotra amin'ny fitiavana tahaka ny vola une pièce de monnaie iny amin'ny lafiny anankiray misy lafy roa iny de tahak'izay ny espérance na ny fanantenana ny lafiny ilany ary finoana ny lafiny ilany na ny fitiavana ny lafiny ilany zany hoe ny finoana io tsy misy hoe iza lehibe na iza ny kely na iza miteraka an'izy fa ny fanantenana dia miteraka finoana ny finoana dia miteraka fanantenana zavatra miara-dalana mandrakarivo reo tsy hoe mandeha ho azy akory ny tenin'ny Paoly ankehitriny de rehetereto ny mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana zavatra miara-dalana reo iray ihany reo dia ity Isaia toko efapolo ty dia miresaka an'izay fanantenana zay fanantenana zay miorina amin'ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra miteny raha mamaky ny andininy fahavalo sika dia hoy ny teny Isaia mpaminany maina ny ahitra malazo ny vonony fa ny tenin'Andriamanitra maharitra mandrakizay zay le fanantenana tamy tao avao de nidresaka tsika momba ny tantaran'lay zanak' Zeus zanaka vavin'ny Zeus antsoina hoe Pandore nazahoana ny teny hoe boîte de Pandore na Pandora dia zanak' Zeus fa olombelona moa zany zanak' Zeus tamin'ny olombelona angano grika ty rezahantsika ty mythologie dia am'lay tantara dia i Pandora dia nanambady any Epiméthée dia titan zany hoe reo olona ao anaty mythologie grika dia fahavalo raha zany izy lazaina azy amin'ny Zeus dia lay zanany zany raha Epiméthée zay vadiny Pandore dia rahalahan'ny Prométhée lay nangalatra ny afon'ny lanitra zany izy lazana izy ka nahatezitra ny Zeus dia nomeny Zeus ho vadiny Epiméthée rahalahan'ny Prométhée ny zanany vavy antsoiny hoe Pandore saingy ny fanarahana de zao nomeny Zeus boaty zara moa le izy ohatran'ny siny-tany reny Pandore manao hoe ty anaka tsy sokafanao fa raha sokafanao ty dia tonga ny loza amin'ny tany hiteraka aretina sy faharavana eto ambonin'ny tany eo ambonin'ny tany raha sokafanao ity boaty ity na ity zara ity dia mazava ho azy olombelony Pandore zay moa mamity azy dia olombelony Pandore dia lina curieuse tam'lay hoe inona moa natao anatin'ity boaty ity dia nosokafany Pandore le boaty dia tonga miparitaka teto ambonin'ny tany ny ratsy rehetra mythologie io tsika teo averina indray saingy ny zavatra tsy tokony adonoina dia na de eo azy lay faharatsiana zay lay fahavoazana aretina korotana mivoaka avy tao anatin'le boaty ny Pandore dia mipetraka ao amin'ny fanambaniny ao anatin'lay boaty na lay zara lay antsoina hoe espérance
elpisme my fiteny azy amy teny grika, zany hoe tao amban'lay ao anatin'lay boaty zay misy loza aretin'io nefany de tao anatin'io koa ny fanantenana miaraka tamin'ny saingy ary amy farany ambany ery le fanantenana. Inona ny tian'lay izany toetsainy zany dia nanefy ny toetsain'ny civilisationna grika hoe ao anatin'ny tsy ny zava-tsarotra akory ny tompony teny farany fa zao misy mandrakariva ny fanantenana na de fisaka ary ny ataotsika hoe ny mpanompo Saint-Pierre zany manana an'zany fomba fisainany zany maika fa ny kristianina. Ny Andriamanitry ny kristianina dia tena manazava mihitsy hoe namaina azy io ahatra io na mandalo azy rehetra de zao ny tenin'Andriamanitra tsy levina, tenin'Andriamanitra maharitra ary ny tenin'Andriamanitra efa ny teny manao hoe voavela ny elokao, vita ny adinao, mionono ianao. Afaka tsika manao hoe tsy misaraka mihitsy ny finoana ny tenin'Andriamanitra ary ny fanantenana. Zay no mahatonga andiny fahatelo am'ty mofinaina voalahatra ity manao hoe nzay le feo miantso manao hoe amboary ny lalana any anefitra, manaova lalambe any an-tany foana, asandratra ny lohasaha rehetra, ahetry ny tendrombohitra, milaza fanantenana, miatrika ny taona vaovao, miatrika ny fanavaozana izay hoentin'Andriamanitra amin'ny taona vaovao. Tsy hoe manantena tsy misy akory zay mety eso teny fanaon'ny olona ny kristianina indraindray fa zao manantena ny tenin'Andriamanitra, manantena manao hoe na eo arany zavatsarotra na eo arany zava-manahirana de zao za manantena, tsy manantena tsy hoe fanamboaran-tsaina tahaka ny resantsika hoe miezaka ho pessimiste ho optimiste, tsy zay loatra, tsy hoe miankina avy amin'ny fijeriko ny fiovanjavatra fa miankina amin'Andriamanitra, ery avy amin'Andriamanitra no ananako fanantenana, tsy za akory no anovan'zany ny zavatra ho tsara fa Andriamanitra no tena manao hoe amboary, mandehana amboary ny lalana any anefitra, mandehana manao lalambe any amy tany foana, zany hoe mandehana ataovy ihany ny tokony atao rehetra, mandehana mieritreritra zavatra zay projet rehetra tianao ataona na zavatra sarotra aminao ara natanteraka azy de ataovy, zay fotsiny dikany. Raha miteny izy manao hoe manamboara lalana anefitra, inona moa zany lalana ny anefitra? Nga moramora zany lalana ny anefitra zany, mandehana manaova lalambe any an-tany foana fa nga zany moramora, zany hoe tena sahy ianao manofy, sahy am-paminany moa de tena matetika miresaka an'ity voambolana ity mihitsy hoe sahy manofy. Tsaroko tamin'ny faharoanjato taonan'ny CWM dia karaha fikambanam-pandefa missionnera fahiny LMS izay nankalaza ny faharoanjato taonany any amy taona tsy diso dimy amby sivifolo sy sivinjato sy arivo tany ho any, raha ohatra ka teraka tany amy taona sivy amby fitopolo sy fitonjato sy arivo tany ho any sivifolo sy fitonjato sy arivo tany ho any zany ny LMS na sady ny CWM ankehitriny dia ampiroanjato taona fa nisy fotoana fankalazana an'zany teto Antananarivo dia naneran-tany moa zany fa eto Madagasikara nisy tsaroko nankalazana an'zany tao amin'ny fiangonanam-parabe-famonjena tamin'ny fotoanandro. De ny teny faneva nofidiny ity fikambanana ity, fikambanam-pandefa missionnaire tamin'izay fotoana zay de ny hoe dare to dream, zany hoe sahy ianao manofy, nalaina fa mitony boky ny Isaia mpaminany tony hoe dare to dream, sahy ianao manofy, nahoana ianao tsy hanofy, nahoana ianao no tsy eritreritra ny ho avy, fa miteny hoe nofy de mieritreritra ny ho avy, mieritreritra ny hoe manofisy ianao tsara. Afaka malala ny nofy maha olombelona ny olombelona. Raha tsy manana nofy ianao, mieritreritra nofy tiana resahanao tsy le hoe nofy matory amin'ny alina, fa manana faniriana, manana nofinofy izay eritreretinao mba ho tanteraka. Ary izay nofy zay mihitsy mahatonga ny sahiam-paminany hoe manana ianao an'izany, dare to dream. Sahy ianao mieritreritra hoe am'ty hoe za de mba manofy hanao zavatra ohatran'izao, fa eto Isaia de miteny hoe manofisy ianao manamboatra lalana ny anefitra.
manaova mihitsy ianao projet anamboatra lalana eny efitra, de manifisy ianao anamboatra lalambe any amy tany foana, de ho hitanao fa asandratra ny lohasaha etry ny tendrombohitra ny avoana ho tonga lembalemba, zany hoe tonga tany lemaka, zavatra tsy azo etretina ho azo ho itombony zany, tsy possible hoe nareo matevy vary amin'anana amin'ny saina maha olombelona. Fa izao asain'ny boky ny Isaia mpaminany manonofy an'izany tsika, manonofy an'izany tsy amy saina maha olombelona, manonofy an'izany na mieritreritra an'izany na mana zany projet zany, satria ny tenin'Andriamanitra ny teny eto manao hoe ny tenin'Andriamanitra de aritra mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra lay teny bahary, ny tenin'Andriamanitra zay noentin'Andriamanitra naharina izao rehetra zao nainga fa tsy misy, ny tenin'Andriamanitra de Jesoa io ny maharitra. Ko nahoana ka anao tsy hanonofy? Rehefa tsy manonofy ianao, rehefa tsy manana fikasana ianao, de resy ianao zany zay. Rehefa resy de miraviravy tanana, de kivy, de ny fiainana no mitondra anao, ny olana no mitondra anao, fa tsy ny ianao akory no mitondra na ny mamany olana. Ny fiainana tsy misy tsy maintsy misy olana foana ny fiainana, tsisy fiainana tsisy olana zany, fa nisy foana ny olana. Tsy tamin'ny andro enantsika izao, fa efa hatramin'ny andron'i Jesosy, hatramin'ny andron'i Abrahama, fa ny toe-tsaina entina miatrika an'izany no amin'ny alalan'ny finoana sy ny fanantenana. Raha ohatra ka any amin'ny olana foana ny masonao, de tsy hatsangana na inona na ina ianao ary tsy hanana fifaliana na inona na ina. Fa mazava ny tenin'ny Isaia, kisaka kely eo ambadika eo anao de efa miteny mihitsy Isaia manao hoe hoy ny Tompo manao hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako de aoka ho adidiko ihany. Ka nahoana ary ianao ny kivy? Nahoana ianao ny ketraka? Nahoana ianao ny tsy mbanana fikasana? Satria anao mieritreritra manao hoe ny herinao nanaovanao an'io, na hoe satria za zao ny toe-batako, za tsy salama, za efa lehibe, za efa tsy manana ninina azo atao intsony. Ao anatin'ity baiboly mivelatra ity de efa voasongony finoana daholo zany rehetra zany. I Abrahama efa lehilahy lehibe, mbola noentin'Andriamanitra nanorina firenena. I Mosesy efa tany eny efitra. Ny baiboly de tena milaza mihitsy, zay mahafahasoavana ny baiboly manazava amitsika fa tsy miankina amitsika zany ny fandaharan'Andriamanitra, tsy miankina. Raha vao feratsika, raha vao any amin'ny olana ny masotsika, de tsy afaka manonofy mihitsy isika. Ary raha vao ny tenatsika fotsiny ny banjentsika, dia tsy sahy manonofy isika. Zay mahatonga ny Isaia mpaminany teny manao hoe mandehana aloha ampionoana izy. Dikany teny ampionoana de atanjao ny sainy, sokafo ny sainy, velary eo anoloany eo aloha fa vita ny adiny. Raha mbola ao anatin'ny ady mantsisy de zao tsy sahy manonofy izy, sa mieritreritra no avy izy, fa izao variana amin'ny ady izy, fa mandehana ampafantara azy fa vita le ady, de asevy manao projet izy. Revako malala mandehana ianao manao projet am'izao taona ho avy zao, mety tsy nety tsara angamba ny taona lasa iny, mety diso fanantenana ianao, mety mpitranga mandrakariva ny fahadisom-panantenana, mety tsy nety mihitsy alena atao tamin'iny taona lasa iny, fa tsy maninona zany, manana fanantenana hatrany. Ary ao amin'Andriamanitra nge tsy misy résultat négatif zany. Oka zava, amintsika olombelona ny tenitsika hoe négatif ny résultat, fa amin'ny finoana tsisy an'izany, fa amin'ny finoana ny résultat négatif, résultat koa. Afahanao manitsy ny ho avy. Ny zavatra tsy mety natao de zao, afahana manitsy ny ho avy. Mahafinaritra ny teny le oborona sinoa anankiray manao hoe ny zava-dehibe nge tsy hoe nao tsy ny zava-dehibe nge tsy le hoe mahomby foana e, fa ny zava-dehibe de ny hoe enao tsy nahomby fa niarina rehefa aveo. Ary tsy misy manahirana ohatran'ny fanerasera na miara-miasa amin'olona zay tsy mba tsy nahita an'izany hoe fahombiazana zany tao amin'ny fiainana. Manahirana rehefa miara-miasa amin'olona ianao ka ren'olona reny tsy teo amin'ny fiainana nahomby foana, nety foana zay nataony, nety foana zay nataony, tsy mba nahatsiaro hoe za teto tsy nahomby, fa manahirana. Fa rehefa miara-miasa kosa ianao amina olona zay nahatsiaro hoe za efa mba tsy nahomby, efa nandalo teo amin'io lalanao io efa nandalo teo am'zany hoe tsy fahombiazana zany efa nandalo teo am'zany hoe fahareseny zany mihitsy efa nandalo tam'zany hoe fahakiviany zany efa nandalo tam'zany hoe fahasarotany zany fa zao nijoro de niarina. Ary zay ny tian'ny Tompo,
nampadalovina tamin'ny zanak'Israely, nitezain'Andriamanitra tamin'ny zavatra sarotra, ahatsiaro ny dikany antsoiny hoe fahafahana. Tsy fantatrao ny dikany antsoiny hoe fahafahana raha tsy efa nandalo ny fangiry firiana. An'izay mahatonga antsika malagasy ankehitriny, ny taranaka ankehitriny tsy mahafantatra ny dikany antsoiny hoe fahafahana, fa satria tsy nandalo ny fanjanahantany, tsy nandalo n'izany hoe ohatran'inona moa zany fanjanahantany, ohatran'inona zany hoe mahita vazaha ianao de tsy maintsy na vazaha tanora io na antitra io na de tsy maintsy miarahaba azy ianao, ary izy ianao tsy maintsy miarahaba azy meloha, tsy maintsy miondrika eo aminy ianao eto amin'ny taninao ohatra. Tsy azonao sary an-tsaina zany hoe tsy afaka mivezivezy ianao eto amin'ny taninao satria mila karatra, mila vazaha rehetra hitanao de afaka medram-panontaniana aminao manao aiza ianao nefa eto amin'ny taninao. Izay nahatonga reo ray aman-drenitsika niady mafy ny antsoiny hoe fahafahana. Antena aloha koa zay mba ho afaka eto amin'ity tanina ity. Fa itsika ankehitriny moa tsy de mahafantatra ny antsoiny hoe fahafahana intsony, hany ka manjary lasa tsy haitsika ny lanjan'ny fahafahana, de tsy fantatritsika intsony ny dikany antsoina hoe responsabilité, tsy fantatritsika intsony ny dikany antsoina hoe devoir, tsy haitsika intsony ny dikany antsoina hoe adidy, tsy haitsika intsony ny dikany antsoina hoe zo, tsy haitsika intsony manavaka ny antsoina hoe fahafahana satria tsy niainany zany sika. Fa Andriamanitra dia nampianatra ny zanak'Israely nandalo an'izany fangiry firiana zany. Rehefa nandalo ny fahantrana ianao, fantatro tsara ny dikany teny hoe fiadanana de mahay mitsitsy ianao. De fantatrao ny dikany hoe mitsitsy, fantatrao ny dikany hoe zaoka iny natonga an'io. Fa ny olona ankehitriny tsy mahafantatra an'izany de manao gaspillage, na fitafiana io, na sakafo, na fotoana io, fa rehefa fantatrao ny lanjany ny asa mafy de lasa misy dikany aminao na de ny fanjaitra latsaka aza, lasa misy dikany. Azay ny tian'ny tompo ho takatry ny zanak'Israely hoe mitaiza azy lay fangiry firiana, mitaiza azy hanana ny fahatsiarovan-tena manao hoe zaoka ilay miadana. Revako malala, miadana mora, fa ny mianatra ny hoe miafy, ny mianatra ny hoe mandalo fizaham-toetra ka mijoro ao anatin'ny fizaham-toetra, zay sarotra. De eto ariavako malala, manentana antsika izy ny boky Isaia mpaminany, ampionony ny oloko. Efa vita ny adinao, vita ny adinao sa tsy hoe tsara ianao akory, fa vita ny adinao satria namindran'Andriamanitra fo, vita ny adinao satria navelan'Andriamanitra eloka, de mandeha anaranao am'izao taona vaovao zao, aza mety ho resiny tsy fahombiazana tamin'ny taona lasa, hoe tsy nety iny, za tsy tian'ny olona, za tsy nahomby, za zao, aza mijery ny tenanao. Fa hevitry lay ratsy zany. Fa mitraka, jereo no avy, raisao am-pelantanana no avy, eto amin'Andriamanitra, de matoky ny tenin'Andriamanitra, fa eto Andriamanitra miteny manao hoe iseho ny voninahitra Jehova, ary ny nofo rehetra hiara-mahita an'izany. Iseho ny ataovy eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fanirinao de iseho ny voninahitr'Andriamanitra ho anao amin'ity taona ity. Aza manaiky kivy zany. Tsy fahombiazana tsy nandalo tsy fahombiazana daholo be ry Petera nge nandalo an'izany, ry Paoly nge nandalo an'izany, ry Jaona nge nandalo an'izany. Nandalo tsy fahombiazana, tsika tsy hoe mivavaka amin'ny fahombiazana ka hoe tsy maintsy aompy foana. Jesosy aza mba tsy naompy, ka Jesosy naompy foana doborin'ny tany. Nisy fotoana Jesosy ndroahan'ny olona, hoe andany ianao mandeha any, Jesosy, fa ahoana ianao tsy handalo zava-tsarotra, fa iza ianao tsy handalo zava-tsarotra, iza? Fa tsy maintsy mandalo zava-tsarotra ianao, Jesosy raha ndroahan'ny olona, Jesosy raha halan'ny olona. Jesosy mba nanao soa, boka firy ny saniny Jesosy 10, ndray ihany ny verina. De ianao, fa izy ianao no hoe za de tsy maintsy mahomby, za tsy maintsy mamiratra, tsy ry havako. Mety mandalo tsy fahombiazana na miezaka aza, fa izao fotsiny miezaka mitraka, miezaka mianatra manaiky ny tsy fahombiazana, de manitsy ny fomba fiasa, de manitsy ny fiainana, de mitraka de manana fanantenana. Ny Grika aza nafantatra antsoina hoe elpisy na espérance, hoe tsy ny aretina tsy ny fahasarotan'ny fiainana tompon'ny tany akory ny tompony zava-dehibe, fa le fanantenana ao anatin'lay boatin'ny Pandore. Zany revako malala, izy raha natakatra an'izany, ko mainka fa ianao. Ianao zay efa nampianarin'i Jesosy hoe eto ty amiko ny entanao. Ianao zay efa nampianarin'ny mpanao salamana hoe ankino am' Jehova ny lalanao, de matoky azy fataony tanteraka.
lay lalanao zany hoe ankino am' Jehova ny lalanao, lay projet, lay nofo, lay fikasana ankino amin'Andriamanitra de mahatoky azy fa izy no ahatonga an'io ho amin'ny fahatanterahana. Jesosy Kristy am'izay ilana sy fahamarina fiainany anazava ny fonao. Ivavaksika tomponsoranao zay fa Andriamanitry ny fanantenana ianao, Andriamanitry ny famelan-keloka, tao aminao zahay tsy iondrika eo anatin'ny tsy fahombiazana na iondrika eo anatin'ny faharesena satria olona efa navelanao eloka, olona efa noafahanao de tao aminao anana fanantenana sy fifaliana tsy noho ny fahatsarana ina noho ny fiazahanay fa noho ny fahatsiarovanay fa inao Andriamanitra de maniraka na hiasa, maniraka na hibanjina no avy ao anatin'ny fanantenana ary ny teninao de ianao Andriamanitra mahatanteraka azy. Dia mamakivaky ity taona vaovao ity zay efa nanimbinana sady 10 andro de ta io Tompo zay kasainay amin'ity taona ity, ta io mba ho vanona, ho tanteraka, hifanaraka amin'ny sitraponao, ataovy mahana fahasahiana hiezaka izahay, ataovy mahana fahasahiana handrafitra tetikasa, faniriana, fikasana ao anatin'ny finoana sy ny fahatokiana famelo lalana anay ianao. De jereo ny fikasan'ny tokantrano salay amin'ity taona ity Tompo, ambiny hoe jereo ny fikasan'ny fiangonana, ny tanindrazana, ny mpiarabelona, ambiny hoe de naiza misy anay Tompo, de ataovy manana fanantenana zay, na inona sedrainay am'izao ora sy fotoana zay ataovy manana fanantenana zay satria ianao nandresy. Na dia ny fahafatesana aza resinao ho anay de aza velanao kivy zahay fa ataovy mijoro mahatoky manan'Andriamanitra mpiady mahero anay. Misaotra Jesosy. Amen.